Ankafaliana tompoklay sy tompoko no andesinay mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao matinaly ny talata fa 4 ny volana Jona taona 2020 sy 2020 izao tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao asainay ampanajana anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao makasika ny resaka politika efa 7 andro teo izay no nahavitany fifidianana solombavambahoaka manerana ny Madagasikara efa maro ihany koa ny fitarainana izay nataon'ireo mpandray anjara maro tamin'izany fifidianana izany manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fanaovana tsindry azo lena sy ny endriny maro samihafa nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana manoloana izay indrindra dia nagnano antsoavo ny CFM ary mitaky ny anehoana ny tena fahamarinana amin'ny fanehona ny valim-pifidianana solombavambahoaka iny Jessica Miray erzora Jonarfony Efa hita nandritra ireny andro ny fifidianana ireny ny tsy fahatokisan'ny vahoaka intsony ny rafitra mikarakara ny fifidianana. Niseho izany tamin'ny tany fandraisana anjara ambany dia ambany. 7 andro izay no nahavitany fifidianana. Manao sesilany ihany koa ny fitarainana sy ny fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fifidianana iny manerana ny nosy. Fanoheran'ny olona hatrany ny tsy fankasitrahana ny fifidianana iny. Efa distrika 20 amin'ny 7 izao no nanambara ny tsy fahatomombana ny fifidianana tany amin'ny avy. Ny mahagaga de minitsy miaino ny seni. Miantso amin'ny tokony ampanjakana ny fahamarinana araka izany ny CFM na Conseil du fampihavanana malagasy mba hisorohana krizy afindray. Ny ireo tompon'andraikitra mpikirakira sy ny fahefana amin'izany no anaovany tsy ny CFM ihany fa itsika mianakavy no tompon'andraikitra hoe manao antsoavo hoe ny fahamarinana. Zay zany ny fahamarinana ihany no mitarika ny filaminana. De inona moa ny zavatra atao rehefa hitanao hoe resy rehefa izay marina de manaiky nandresy de mipetraka tsara koa hoe mandresy ary marina ny mila ajaina rehefa hoe zay no marina ny feo fieritreretany tsirairay no tena arofanina anankiray lehibe koa mba tsy hitirana amin'ny korotana sy ny halatra amin'ny endriny samihafa tokony ampanjakaina ny fahamarinana mbola mitoetra ve izany eto amintsika indrindra taoriany ireny fampandresena ny tsirariny sy ny halatra tamin'ireny fifidianana ny fanesy ireny. Eo amin'izay resaka politika izay hatrany dia mbola anatiny manangona sy mikirakira n'ireo vokatra boaka amin'ny faritra jiaby amin'izao fotoana ny eo anivon'ny seni na ny vaomera-malo tena misahana ny fifidianana amin'izao dia andeha rahantsika ny vokatra vonjomaika amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay tateriny Germaine Menjanary. Toy izao manaraka izao indray ny vokam-pifidianana vonjomaika izay voaray androany fa 4 ny volana Jiona taona 2020 sy 2020. Antananarivo voalohany Profandatsambato 2020 sy 20 amin'ny 2020 sy 20. Vatoazon'ny Tim 740,470 isanjato IRD 240,470 isanjato. Antananarivo faharoa Profandatsambato 270 amjato amin'ny 270 amjato. Vatoazon'ny Tim 430,3 isanjato IRD 230,850 isanjato. Antananarivo fahatelo Profandatsambato 70 amjato amin'ny 70 amjato. Vatoazon'ny Tim 740,780 isanjato IRD 230,880 isanjato. Antananarivo fahaefatra Profandatsambato 200 amin'ny 200 Vatoazon'ny Tim 430,880 isanjato IRD 430,880 isanjato. Antananarivo fahadimy Profandatsambato 750 amin'ny 750 Vatoazon'ny Tim 730,470 isanjato IRD 400,270 isanjato. Antananarivo fahaenina Profandatsambato 540 amjato amin'ny 540 amjato. Vatoazon'ny Tim 740,870 isanjato IRD 420,780 isanjato. Distrikany Avaradrano Profandatsambato 270 sy 400 amin'ny 270 sy 400. Vatoazon'ny Tim 330,370 isanjato IRD 330,5 isanjato. Distrikany Atsimondrano Profandatsambato 400 sy 400 amin'ny 400. Vatoazon'ny Tim
raiky amby telopolo faingo sivy amby telopolo isanjato. IRD 423 isanjato. Distrikany Andramasina Brofandatsaham-bato 520 amzato amy 520 amzato. Vatoazony Timy sivy amby telopolo faingo sivy amby sivifolo isanjato. IRD 820 faingo sivy amby efapolo isanjato. Ho an'ny distrikany Ambohidratrimo Brofandatsaham-bato 2telopolo amy 2telopolo. Vatoazony Timy 220 faingo 420 isanjato. IRD 4telopolo faingo 20 isanjato. Distrikany Arivonimamo Brofandatsaham-bato 8telonjato amin'ny 8telonjato. Vatoazony Timy 420 faingo 7telopolo isanjato. IRD 320 faingo 220 isanjato. Distrikany Ambatondrazaka Brofandatsaham-bato 870 amin'ny 870. Vatoazony Timy 820 faingo 420 isanjato. IRD 220 faingo 120 isanjato. Distrikany Amparafaravola Brofandatsaham-bato 320 amin'ny 320. Vatoazony Timy 720 faingo 220 isanjato. IRD 720 faingo 7 isanjato. Ho an'ny distrikany Antsirabe voalohany Brofandatsaham-bato 330 amin'ny 330. Vatoazony Timy 470 faingo 370 isanjato. IRD 270 faingo 470 isanjato. Distrikany Antsirabe faharoa Brofandatsaham-bato 817 amin'ny 817. Vatoazony Timy 220 faingo 720 isanjato. IRD 270 isanjato. Ho an'ny distrikany Mandoto Brofandatsaham-bato 430 amzato amin'ny 430 amzato. Vatoazony Timy 330 faingo 770 isanjato. Indépendant Nantenaina 230 faingo 770 isanjato. Fa feno 180 taona amin'ity volana Jona ity amin'ny 2020 ny volana Jona ho avy izao ny nanomezana ny fahaleovan-tena ho an'i Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy. Juska eto anefa mbola tsy misy loatra ary tsy tantaratra izany fandrosoana izany ho an'ny firenentsika ary tato anatin'ny 10 taona izay dia hita fa miha-miemotra hatrany ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miha-mifanalavitra ihany koa ary misy ny elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Nanao fanadidina makasika izay indrindra Germain Nomenjanahary. 420 andro sisa dia igadona ny daty ny 4 Jiona izay daty manan-tantara sy manan-danja ho an'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy. 220 taona izao no nazahoan'ny malagasy ny fahaleovan-tena. Raha ny daty ny 4 Jiona 1709 no nanaovana fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izany te tsy mahamasina tamin'izany fotoana. Ny fanontaniana mipetraka atreto dia ny hoe mizotra mankaiza maro ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha toka nahitana fiakarana ny arikarena fahobe ny taona 2024 satria dia efa nahatratra 900 izany nandritra ny fotoana izay nitondrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tonga ny fanongana-panjakana ny taona 2024 no ny tombontsoan'ny olombitsy dia nitsongoloka tanteraka io tarehimarika io nanomboka ny taona 2024 ary dia tafakatra 270 isanjato ny tany fantrana teto Madagasikara raha toka larana 5 amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany tamin'ny taona 2022. 30 isanjato no tahapavitriana ho an'ny fifidianana osolombavambahoaka nandritra ny latsabato ny alatsinainy fa 17 ny volana meteo daty ny 4 Jona androany. Tsy mbola misy manangana ny fanevam-pirenena ny malagasy. Mandeha ny fitokonana any amin'ny faritra satria raha ny fantatra atreto dia 20 ny distrika eto Madagasikara no misy ny etsy-bahoaka no ny alatra bevava sy ny fanitsakitsahan-dalàna izay nataon'ny ekipa eo anivon'ny fitondrana tamin'ny fifidianana osolombavambahoaka natao teo. Raha araka ny lalàna mantsy dia afaka mbola mametraka fitoriana eny anivon'ny CENI sy ny HCC ny kandida saingy mibaribary ankehitriny fa tsy matoky azy ireo etsony ny vahoaka ka mahatonga ny etsika any amin'ny faritra. Ahina mantsy ny mbola iverenany ny fomba fiteny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Kamo ny olona ifidy, malaina ny malagasy anangatsaina na dia efa misy aza ny fanentanana tamin'ny alalan'ny tamtam nataony teo anivon'ny fitondrana. Ireo rehetra ireo dia porofo mivaingana fa misy ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izay entina. Ny mpitondra tokoa mantsy no fitaratra
saingy dia ny arahantsika nahita ny fanitsakitsahana lalam-panorenana miseho eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eny fa na dia ny andro tsy hiasana aza dia mitranga sy mihemitra toy ny lelon-jaza. Folo taona izay dia tsy mitsahatra mihemitra ny toerana misy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia firenena fahadiran'ovana indrindra eran-tany i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny tatitra izay voaray farany. Zay ny kabariky politika fa koragna hafa koa dia anao fiofanana mandritra ny 12 andro ny mpamonjy eto anatin'ny fiadidina ny tanàna ny Antananarivo ary mpampiofana mpamonjy voana miisa 12 mirahalahy avy any Kanada no anome sy izarana izany traikefa izany. Waratsika ny akon'izay vaovao zay tateriny Irina Rabe Mananjara eo mirindra-tsary ny Tahiriniaina Ranariny Irina. Tsy vo izao akory no nisy ny fiara-miasan'ny mpamonjy voana kanadianina sy ny mpamonjy voana eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra fa ny tamin'ity fahatongavan'ireo 12 mirahalahy mpamonjy voana avy any Kanada ity kosa dia ifantoka kokoa amin'ny fanamafisana ny traikefa sy ny fifampizarana teknika akoatra ny fanampiana ara-pitaovana sy ny fibanjinana sahady ny hoendriky ny fiara-miasa amin'ny taona 2024. Antondiany zareo moa zany amin'ity taona 2024 dia hitondra fanofanana vaovao indray mba ahafahan'ny mpamonjy voina malagasy mahazo sy manatratra izany fanatsarana ny kalitaon'ny fiofanana izany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa zany ny fanomezana fitaovana majinijinika anatevenana ny fitaovana hiasana sy amonjena voina ary mazava ho azy zany dia misy ihany koa zany ny fifampiresahana sy fampidiniana ny ho amin'ny fiaraha-miasa vaovao dia ny amin'ny taona 2024. Atraiky amin'ny fiainan'ny mponina Antananarivo ny asan'ny mpamonjy voana ary vatsapy zany manoloana an'ireo vonany sesesy toy ny aitrano izay anampiarana avy hatrany ireo teknika noratovina ny traikefa nomeny ny vahiny toy ny kanadianina ireny. Miezaka manatratra ny tanjona dia hoe Antananarivo madio sy milamina, mateonina mandrakariva ary mandry fahalemana. Ny asan'ny mpamonjy voina dia tafiditra ao anatin'izay fampandriana fahalemana ny tanàna zay. Ka rehefa mandry fahalemana ny tanàna zany dia mazava ho azy miaina tsy amin'ny tebiteby ny mponina ary afaka mamokatra. Voapirofo indray fa matoa manampy ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny vahiny toy ny mpamonjy voana avy any Kanada dia misy ny fifampitokisana ary tsapan'ny vahoaka n'Antananarivo izany satria ny asa nyreny mpamonjy voana ireny dia miatraika amin'ny fiainana andavanandro satria izay no antsoina hoe soiombonana. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray nisy ny hetsika izay nokarakaraina androany antsoina hoe pro akademika izay natao ampiratiana ireo voka-pikarohana natao ny tanora mpianatra. Anisany natao tamin'izany ihany koa ny fanomezana vatsim-pianarana ho an'ireo famatsim-bola ho an'ireo voka-pikarohana izay nahaliana ny mpitsara tamin'ny izany. Jessica Miray sy Erzura Jonarivony no mitatitra ny fanadiadiana. Voka-pikarohana 7 no naranty sy notoanana teto. Anisany nandray anjara tamin'izany Omega Delika, mpianatra vao taona voalohany fotsiny izy izao mahavita fitaovana entina hamadiana ny ranomasina ho hidrogène izao. Izy manontolo no nanao ny tetikasa. Nandritra ny herinandro teo no nanaovany azy. Ny ralahany kosa no nanao ny maquette n'ity fitaovana kely ity. Centrale famokarana hydrogène eo amin'ny borne ranomasina. Dia amin'ny alalan'ny ranomasina zany ny exploitena ny hydrogène. Dia manaraka an'izay makato zany zao hiditra ny ranomasina dia misy vanina kely eto mba réglena ny fandehan'ny rano. Dia avy eo miditra ato amin'ity chambre aty dia ampekaran'ilay élévateur ny rano dia avy eo miditra amin'ny électrolyseur ny somary cuve zany électrolyseur io dia miditra ao ny rano dia avy eo iny ny H2O manko formule rano dia lasa voasaraka ho azy ny molécule rano dia lasa azo ny hydrogène. Avy eo ny hydrogène iny mbola tsy compressé ato, mbola pression tonga sy raika tsotra izy ato amin'ity citerne iray ity zany. Avy eo izy compressé na ato zany misy compresseur gaz ato amin'ity ohatrany hoe bâtiment kely zany eritreretina izay. Dia avy eo io gaz io
stocké amin'ny lalan'ireto citerne reto amin'ny lala 750 bar izy amin'izay fotoana izay afaka distribuena amin'ny véhicule hydrogène izy amin'izay fotoana izay. Proof izao fa mahavita zavatra ny tanora malagasy saingy ny fahafahana manatanteraka izany sy ny famatsiam-bola no tsy ampy izay indrindra no nahatonga ny hevitra itsiry ho an'ny tanora maromaro amorona ny fifaninanana pro akademika. Ity fifaninanana ity dia natao hifantana ireo voka-pikarohana mpianatra izay tena ilaina sy mahaliana ka izay voafantana ao anatin'izany dia azo famatsiam-bola anatanterahina ilay tetikasa. Dia ity hetsika anankiray ity dia natao mba hampifandraisana ny tanora manana tetikasa na ihany koa na vita fikarohana amina orinasa na olon-tsotra na mpamatsy vola na ihany koa olona mpampiasa vola amin'ny tetikasa izay nataon'izy ireo. Velabelariny izany le tetikasa dia ahafahan'izy ireo manampy anazy sy mifandray aminy raha liana amin'ilay projet izy. Toy ny fanohanan-kevitra mihitsy araka izany no natao teto satria nisy mihitsy ny mpitsara ary samy nanohana ny tetikasany teto avokoa ny mpandray anjara rehetra. Vaovao ny fiarahamonina kosa tsy matotra eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fitondrana ankehitriny raha ninambaran'ireo olo sendranay teny amin'ny anivon'ny fiarahamonina teny manoloana ny fanovaovana ny datin'ny faha-efatra sy ny fahadimy volana Jona nametrahana izany ho andro tsy fiasana moa no antony izay. Rina Rabe Mananjara no mitatitra izay fanadihadiana izay. Miasa sa tsy miasa, talata no tsy miasa sa ny alarobia. Izany no fanontaniana sy resaka eno teny rehetra teny Androany. Ny volana febroary ny fanjakana no nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa ny talata 4 Jona 2024 no andro tsy fiasana izay manana ny lanja manokana ho an'ny finoana Silamo. Vokany dia maro tamin'ny toeram-piasana no efa nanamboatra ny fandaharam-potoanany. Vao nanomboka nefa ity herinandro ity dia nilaza indray ny fanjakana fa ny alarobia 5 Jona 2024 indray no andro tsy fiasana. Ny tiana ho marihana nefa dia tsy nizato isanjato ny malagasy no maraka vaovao momba izay fiovana daty tampoka izay. Tao no tsy niasa tamin'ity talata ity, tao koa ny sekoly izay tsy nisokatra satria efa nitazona ilay nambarany ny fanjakana tamin'ny voalohany fa ny 4 Jona no tsy miasa. Vokany tao ny asa, tao ny nianatra androany talata 4 Jona, tao koa no tsy niasa sy tsy nianatra. Toy izany koa ny alarobia 5 Jona, ao ny tsy hiasa, areo ny tsy hianatra, areo ny hiasa, areo ny hianatra. Ajaina ny finoan'ny Silamo sy ny maizy azy fa ilay fanapahan-kevitra ny fanjakana miovaova no manahirana. Firenena sy vahoaka raha teo no hoentina. Vao manomboka ny taona dia tokony efa fantatra daholo ny andro tsy fiasana ao anatin'ny kalandrie, toy izany ohatra ny 7 Marsa, ny 9 Jona, ny voalohan'ny volana Janoary andron'ny taom-baovao, 5 Desambra andron'ny krismasy sy ny sisa, fa tsy miova eny antsefatsefany izay misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka na tiana na tsy tiana. Fa mifandraika amin'ny finoana Silamo ny fisian'iny andro tsy fiasana nefa andraisaka raha mahiny ho an'ireo mpino Silamo izay nanao izany tamin'ity niany ity. Misy kosa ny amaray vao manao izany famaranana ny volan'ny Ramadany izany. Malonga izay indrindra dia nanano fanadihadiana kelikely momba izay fanazavana mikasika ny Eid al-Fitr na ny famaranana ny volana Ramadany ho an'ny mpino Silamo izay i Jessica Miray sy Erzora Jonarvony waratsika ny fampafatarana an'izay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eid al-Fitr io no iantsona ny andro famaranana ny volana Ramadany ho an'ny mpino Silamo. Samy mankalaza azy avokoa ny mpino Silamo maneran-tany saingy ny andro ankalazana azy fotsiny samihafa. Ho an'ny Bora mantsy izao dia isaky ny 70 volan'ny Ramadany no ankalazana azy. Ho an'ny mpino Silamo Sunnita sy Shiita kosa indray dia miankina amin'ny fisehon'ny volana no amaritana ny Eid al-Fitr. Izay no nahatonga ny fisalasalana ny daty ho antsika teto Madagasikara. Ny fiantombohan'ny Ramadany dia rehefa miseho iny ny volana dia toy izany ihany koa ny famaranana azy. Ny volan'ny Ramadany ihany koa dia miankina amin'izay fisehon'ny volana izay no amaritana azy. Eid al-Fitr zany fety musulman izay amin'ny fiafaran'ny volana Ramadany zany dia manao an'io fety io izay efa nataony mpaminany taloha zany jusqu'à zay amin'izao zany manao an'ilay Eid al-Fitr. Io fety io zany fetin'ny
sakafo zany ny tena izy hoe avy mifehy zany dia avy misakafo. Mandritra ny fetiny Eid el-Fitr araka izany dia misy ny fiaraha-misakafo marika fa vita ny fifadikana nandritra ny 30 andro. Tsara ny mampatsiahy fa antony roa no anisany anaovana ny Ramadany na ny fifadikanana dia ny an'ny finoana voalohany indrindra ary koa ny fahasalamana. Ao anatin'ilay Eid el-Fitr zany mizara roa. Misy ny Salat el-Eid, zany hoe vavaka atao amin'ilay fety dia misy le fety izay azo iarahana rehetrarehetra. Le Salat el-Eid zany ho anay musulman ihany fa le fety fiarahana amin'ny sakafo zany azo anasana ny rehetrarehetra nanareo ary azo asainareo amin'ny fety io zany. Matritra le journée zany ny fampiarahaba, fanasa amin'ny sakafo, manao fety ohatra ny olona rehetrarehetra manao fety fa ny le sola foana zany ny ataony maraina zay iarahan'ny musulman rehetrarehetra fa ny ankoatran'izay zany dia afaka manao fety. Miarahaba sahady ireo mpino silamo araka izany na tratra ny andro ny Eid el-Fitr. Maro olo mivolana fa hoe mamparary ny finanana n'ireny akofaka na nofo na ny poulet de chair ireny. Raha ny nambarany taliara-barotra izay ao amin'ny orinasa mikirakirana izany famokarana ny poulet de chair izany nefa dia nambarany fa karaha fihinana sakafo jiaby foana izany rehefa atao be loatra dia tsy maintsy mitondra amin'izay aretina izay. Horantsika ny fanazavana andesin'ity taliara-barotra avy amina orinasa raiky mpikirakira ny akofaka nofo ity. Tsy marina angamba izay fitenenana izay hoe tsy mahasalama izy. Tena teneniko hoe tsy mahasalama satria ny statistika eran-tany ary dia midika tsy hoe tsika rereto ny manao poulet de chair. Eran'izao tontolo izao mihinana an'io daholo. Dia tokony miala aloha zany ny ahiahantsika mpihinana, itsika mpihaino mpijery fa hoe matoa izy hohanin'ny olona eran-tany dia mahasalama. Iresaka sika fa inona natonga an'ilay ahiahy marina tokoa mety hiteny hoe mihinana produit chimique ny akoho mahatonga azy 570 andro dia lehibe. Ny any firenena hafa rehefa misy latsak'izay 230 andro. Raha miaraka amin'ny éleveurna ato dia misy an'izay koa hoe 230 andro ka hatramin'ny 570 andro dia efa manomboka mivarotra ny akoho zany hoe milanja 2 kilao sasany ka hatramin'ny 3 kilao eo. Inona ny mahatonga an'izay? Somary tarika ansaitsika kely vao valiky koa zay. Ny kisoa re tompoko dia 5 volana raha fiompiana ara-dalàna dia milanja 210 kilao iny kisoa hoanitsika iny. Iza no fohy ilay kisoa efa bolana sy tapany ka hatramin'ny 10 volana ve 210 kilao sa ilay akoho 570 andro? Tsy mifanalavitra angamba zany. Fa maninona ny tsy mametraka fanontaniana tsika any amin'ny kisoa fa ty amin'ny akoho mametraka fanontaniana. Mahatonga azy haingam-pitombo dia ny karazany mihitsy. Tsy extraterrestre ny poulet de chair fa misy ray aman-dreny lahy, misy ray lahy akoho lahy. Raha nandalo tany amin'ny fepatsika dia nahita tsara amin'ny stand fa misy akoho lahy poulet de chair ray aman-dreny zany lahy sy vavy. Zany hoe naturel tsara ilay fivoahan'ilay atody ho lasa poulet de chair. Dia ny poulet de chair dia ohatrany hoe raha any amin'ny gana sy dokotra afangaro dia lasa hoe sarin-dokotra. Mifarany eo ny cycle de vie ny poulet de chair. Iny ny masaka tomboky lahy sy tomboky vavy ireny ny azona tolotra tamin'ity niany ity. Mankasitraka anao nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa samy mandry mafo avy antsika jiaby tomboky lahy sy tomboky vavy.